Marsa 2 manomboka maka endrika ny kianjam-bary Mahamasina. Ao anatin'ny asa famaranana ny tribune mandroso ireo asa lehibe ho an'ny gradin rihana roa fanampiny ary mitohy ny fikarakarana ny bozaka eo an-toerana. Miroso ny asa fametrahan'ireo plaque d'aluminium izay asalotra farany ao an-damosiny. Mialohany ny ametrahan'ireo seza ho an'ny mpijery dia mandeha amin'izao fotoana izao ny fandrakovana farany beton amin'ny alalan'ny couche d'étanchéité. Mihazakazaka ihany koa ny asa famaranana anatiny toy ny loko, ny fandrakofana carrosse plafond, ny fametrahan'ireo fitaovam-pivoahana sy fidiovana, fandakofan'ireo tambajotra mitondra rivotra, rano sy herinaratra, ny fametrahana varavarana sy varavarankely ary fitaratra lehibe ho an'ny efitra ambany rihana rehetra tazana avy eny ampidiran'ny kianja. Ny eny amin'ny gradin kosa dia miampirihana roa ahazaka ampijery 727 fanampiny. Ny 3 zany ankehitriny no vita fandrarana beton sy fandrafetana ireo tohatra fivezivezena ambany, mitokana tanteraka tsy mipetraka amin'ny teo aloha ireo gradin vaovao ireo. Ny kianja filalaovana mitohy ny fikarakarana isan'andro ny bozaka ho an'ny kianja. Tsy aivina fa ny karazana bozaka antsoina ara-tsientifika hoe synedon dactylon no napetraka ao an-toerana ho fandraisana ny lalao voalohany atao eo Mahamasina. Anomboka tsy ho ela ny fambolena ny bozaka farany izay nafarana manokana avy any ivelany. Dingana irosona manaraka ny fanombohany ireo asa manodidina ny kianja dia ny kianja amin'ny fanazarantena, ny kianja amin'ny baskety ary ny filalaovana tsipy kanety be. Mamarina ny asa ivelany ny famaritana ireo faritra misy ny zaridaina, ireo toerana azo ipetrapetrahana, ny lalan'ny olona ao anatin'ny faritry ny kianja ary ireo fampitaovana ivelany rehetra toy ny jiro, ny seza ary ny dabapako sy ny sisa. Tsy handray ny lalao ataon'ny 3 mars zao ny kianja, saingy efa mandroso kosa araka ny tokony ho izy ny asa fanomanana ny fandraisana voalohany ekipam-pirenena malagasy dia ny Baria. Koa satria fa matsimbola avy amin'ny fanjakana malagasy madiodio no anaovana ny tetikasa dia entitra ny fanaramaso ataon'ireo tompona andraikitra isan-tsokajina. Hijanona foto-drafitra asa lehibe ary moderna ahafantarana ny Madagasikara ary ho lovain'ny taranaka mandimby ny kianjam-bary Mahamasina.